Andra dia tadio fa fotoana nomezana voninahitra azy foana zany. Andriamanitra manatanjona ozy izy hoe zao olona zay miforonoko ahy zao. Miforonoko ahy ozy izy dia miforonoko ho fanomezam-boninahitra azy ho fiderana izy. Dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo ho fafany amin'ny lanitra ny tanoa dia misaorana an'Andriamanitra. Tompo misaotra fa isan'ny menao tombonandro mbola afaka midiranao ahako. Mbola afaka misaotra anao any amin'ny teny ny amin'ny fampatsiahivana, ny amin'ny fampiasana mpanompo maro samihafa zay iranao ampatsiaro ao mandrakariva, ny asalibidiny communion-ko aminao na ny fiombonako aminao. Androany maraina raha ieny teny Andriamanitra dia tsy izay teny be dia be mety ho lazainy eto fa misy teny anankiray izay tena andrasako androany. Ary izay teny izay le teny tena fantatrao fa mampety ahy fa tsy le safidy ny saiko hoe izay no tiako hoeno. Dia mitenena Andriamanitra satria izay teny izay no andrasako eto androany. Nandrasan'ilay marary nandritra ny 23 taona teo amoron'ny rano ny Betsaida. Tsy nifihetsiky ny rano hasitrana ny marary izay miroboka voalohany fa ny fandalovan'i Jesosy teny hoe mitsangana dia bataony fandrinoaka mandehana. Ivelan'ny fisainany sy ny fieritreretany ny amin'ny lalan'ny fanasitranana mihitsy no nentinao nanafaka azy. Izy mieritreritra hoe raha tsy mirobo-drano tsy sitrana ka mirakla seka no nataonao, maina no nataonao teo amin'ny fiainany. Sambany Andriamanitra misy zavatra tsy takatry ny saina asehoanao foana ho an'ny olona zay nona sy mangetaita ny fahamarinanao. Mifonay fotsiny andrandranao, ny ao anatinay manatenanao. Fa androany ianao mihitsy no ilainay. Satria rehefa ianao no ilainay, ny hevitrao no hitarika anay, ny fahendrenao no hitondra anay, ary tsy ho diso fahamarinana avy any am-bavanao zahay. Mitenena Tompo fa mihainanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy an'Andriamanitra. Maniry ianao azo toerana. Halleluja. Tena misaotra an'Andriamanitra fa nareo tena olona feno etaeta. Misy fantaniana mipetraka indraindray avy aty amintsika hoe fa maninona moa pasitera raha ohatra ka tonga dia niravany Jesosy le mandeha, tonga dia tsisy tsony ny devoly dia milamina ny tany. Fa maninona ny tonga dia nefa izy Andriamanitra fitiavana. Izany fantaniana izany amin'ny endriny anankitelo ny sehony. Voalohany izay fantaniana izay fa maninona ny olombelona no ampijaliana io fanahy ratsy io, fa maninona raha ohatra ka voaniodina izy dia mifohana an'Andriamanitra fotsiny dia tsy nisy. Dia fantaniana anankiray faharoa dia hoe Andriamanitra ve tsy manam-pahefana tonga dia andringana mampamorona azy ny ratsy fanahy sy ny devoly dia milamina ny tany. Le fantanianantsika aloha tsara be fa le fototra iorenan'le fantaniana dia hoe mba milamina ny tany. Ny anankiray fahatelo dia hoe mbola izy filaminana ihany ve eto ambonin'ny tany raha zao zavatra hita maso zao no jerena. Androany anatin'ny sekoly fanasitranana mino fa anafaka antsika rehetra Andriamanitra. Maro ny Baiboly dia miteny fa mahatsara antsika ny mahafantatra ny marina satria izay marina fantatritsika ihany no anafaka antsika tsy ho andevo. Efesana 3:10. Ny ten'Andriamanitra androany zany dia hoe fa maninona Andriamanitra no tsy nandringana ny Satana tonga dia hoe nanafoana azy. Fa maninona ny Satana no tsy mbola nofohanan'Andriamanitra tonga dia nofohanana zany. Efesana 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Genesis 3:10-5. Ireo teny ireo zany no ohatran'ny hoe teny fototra iaingantsika androany ao anatin'ny fanazavana. Ohatsy izy dia amparafesoko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa norotoro no mbelatongony. Ny Osea 4:4 amin'ny Baiboly dia milaza hoe vakiko kely le izy tena eo amin'ny Osea 4:4 Alleluia.
Osea toko faefatra ny andiny fahenina. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisoroko intsony, ary efa nanadiny ny lalan'Andriamanitra ianao ka dia mba ho adiniko kosa ny zanakao. Ny hoe ringana dia hoe maty. Maty ny oloko noho ny tsy fahalalana. Oloko ozy izy, fa tsy hoe olony na olona tsotra, olon'Andriamanitra. Ringana ny oloko ozy Andriamanitra, oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy hoe noho ny fahafatesana no mahafaty ny olona. Tsy ny fisian'ny fahafatesana ny présence ny fahafatesana eto ambonin'ny tany no mitondra fahafatesana. Fa Andriamanitra miteny hoe tsy fahalalana. Zany hoe mamono mihoatra noho ny fahafatesana ny tsy fahalalana. Dia hoy izy Andriamanitra eto, laviko ianao tsy hoe satria nanota, fa satria nandà fahalalana. Andriamanitra tonga andrava ny ota tamin'ny alalan'ny nandrany an' Jesosy. Tonga izy andrava ny herin'ny ota. Tonga izy amonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana. Donc ny solution na ny vahaolan'ny fahotana dia ny fandraisantsika an' Jesosy sy ny faneketsika hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy izy, nandavako anao tsy ho mpisoroko, tsy hoe satria nanota ianao na nanao fahadisoana ianao, fa ny problème anao mandà fahalalana. Mandà fahalalana. Ny tsy fahalalana dia mamono mihoatra lavitra noho ny devoly sy ny mpamosavy fantatrao. Solution omeny Jesosy. Jauna toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo. Jauna toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo. Zao ny voasoratra ao. Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Hozy izy ho anareo le oloko ho anareo le oloko. Le hoe mitady ho ringana noho ny tsy fahalalana io dia omeko anareo solution na ny vahaolana. Dia hozy izy Andriamanitra hoe mila mahafantatra ny marina nareo. Dia le marina fantatrareo io no afaka anareo tsy ho andevo. Ny fahamarinana, tsy hoe ny fisian'ny fahamarinana no manafaka, tsy hoe ny fisian'ny fahamarinana no manafaka, fa ny fahalalanao ny marina no afaka anao. Ny fahamarinana misy ao amin'ny teny. Ao amin'ny ten'Andriamanitra ny fahamarinana. Fa ny fisian'ny Baiboly ao an-tranonao tsy midika akory tonga dia afaka ianao satria efa misy fahamarinana ao anaty Baiboly. Fa mila ianao misokatra ho amin'ny fahamarinana vao misitraka fanafahana. Averiko, ny fanafahana tsy miankina amin'ny fahaizan'ny mpitandrina sy ny ositry ny mpitandrina na ny fahalalan'ny mpitandrina hoe afaka no afaka ianao rehefa tonga eto dia hosorako menaka ianao dia kapohako lamba ianao dia tonainako ranomanitra ianao. Tsy izay no lalana afaka anao. Tsy ositry ny mpitandrina no mahafaka anao, fa fahalalanao ny marina. Hozy izy Jesosy, ho fantatrareo ny marina, ary ny fahamarinana io no afaka anareo tsy ho anino. Hozy izy, tsy ho andevo. Tsy ny fisian'ny fahamarinana no anafaka anao, fa ny fahalalanao ny marina no afaka anao. Ny dikan'izay mila mandrositsika alala ilay tena fahamarinana. Jaona toko 7:10 andiny 7:10 ny Baiboly dia milaza manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Ny dikany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, manokana azy, atokana. Ny dikany hoe fanamasinana, atokana, voatokana ho an'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa masina ianao dia ny dikan'izay tsy nanao fahadisoana ianao. Tsy izay ny tia Baiboly ho tenenina. Ny tia Baiboly ho tenenina dia hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny hoe manamasina, fanamarinana, fahamarinana, manamasina. Le fahamarinana, ny fahalalantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia manokana antsika ho karazan'olona mifanaraka amin'ilay tao hoe
antom-pisina ilan'Andriamanitra antsika. Le antom-pisina ilan'Andriamanitra antsika dia amin'ny alalan'ny fahafantarantsika ny fahamarinany. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny teny no manamasina anao, fa tsy hoe satria mendrika ianao. Noho izany tsy ezaka ao mba ho mendrika ny mahatonga anao ho masina, fa ny fandraisanao tenin'Andriamanitra. Tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, zay no mahasamihafa ny atao hoe fahaiza-pahendrena sy ny fahendren'Andriamanitra. Fahaiza-pahendrena azonao tovozina avy amin'ny olona, filozofia. Fa ny fahendren'Andriamanitra tsy filozofia, fa teolojia. Zany hoe fahalalana an'Andriamanitra manova amin'ny fomba fijery. Ny filozofia dia tenim-pahendrena avy amin'ny fahalalana ny fiainana, miainga avy amin'ny zavatra hita maso. Ambarako fa inspiré anao, na hoe lasa ohatrany hoe inspiré, ohatrany hoe manana ina moa zany hoe ohatrany hoe inspiré ny fiainana ianao, zava-misy ianao dia lasa misy fahendrena voarainao ao anatin'ilay izy filozofika. Fahendrena eto an-tany le izy, fahendrena olombelona le izy, mampiasa ny sainao le izy. Fa ny zavatra zaraiko eto, tsy tonga eto hoe inspiré anao, fa tonga irevele na anambara aminao zava-miafina. Ary le zava-miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia maneho ny fahatsaràn'Andriamanitra, ampisy fiatraikany eo amin'ny fiainam-panahinao, fa tsy hoe anova ny sainao fotsiny. Zay mahatonga le fanokanan'Andriamanitra ao amin'ny teny amasina antsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Voatokantsika rehefa fantatsika le fahamarinana, anafaka antsika tsy ho andevo ny zava-misy hita maso, fa hisokatra bebe kokoa ao amin'ny tontolon'ny fampaherezana ny ao anatintsika, alala ny programan'Andriamanitra, ny amin'ny antom-pisitsika eto tany sy ny tanjona nanaovan'Andriamanitra anao andala eto amin'ity tany ity. Mahita androany maraina fa fahendren'Andriamanitra hiasa mahery ao anatin'ny tsirairay avy. Ary hitako ihany koa fa tsisy tontolo azo ny satana atao aorina ny androany maraina akoatra ny tazana amin'ny fandrosoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria fantatrao fa rehefa eo am-pelantanan'le mahery ny fiainanao dia ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra hiara-hiasa aso daholo amoakanao any amin'ilay programa tena tiany etondrananao. Diso adresany satana, diso adresa izy. Raha ny fiainanao indray mbola tiano tilitiliana manaraka. Ny antony dia tsotra, ianao tsy ondrika eo ambany fitarihany, fa ianao anaiky ho tarihan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Moa sa tsy amen. Ka eto ny olona tsy hoe matsy satria mikekery mena rana. Lojika rehefa kekery mena rana misy pozina dia tsy maintsy maty ny olona. Fa rehefa latsaka direktiva ny teny hoe mibanjina n'le mena rana varahana zay natsangany Moïse, zay tandindon'i Jesosy Kristy, dia tonga dia maty ny herim-pozina, maty ny herim-pozina, fa velona zay nikekery mena rana ka mibanjina le mena rana varahana na sandratry Moïse. Dia ozy Jesosy ohatra ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tany anefitra ozy izy rehefa nikikery menarana mahafaty ny olona, dia ohatr'izay koa ny anandratana ny zanak'olona. Dia sambany teo amin'ny tontolo medisina nisy an'izany fanasitranana hoe mijery fotsiny ianao dia sitrana. Mandraka androany zany mbola tsisy naharesy an'izany ny fianarana medisina rehetrarehetra nisy teto ambony tany hoe au lieu de mihinana comprimé sy tsindromina piqûre voasitrana ny marary, fa mijery fotsiny dia mety. Mba fantatrareo ve Andriamanitra efa nanatsotra ny fomba fanasitranana anao, fa ianao manasarotra ny andraisanao fahasalamana avy aminy. Banjina fotsiny. Voalohany nisy teto tany zany fanasitranana avy amin'ny fibanjinana zavatra tsotra. Banjana fotsiny ny maso dia maty ny herim-pozina. Rehefa tena mijery an'i Jesosy ianao dia tsy misy hery na fahavalo na faharatsiny zany afaka andringana anao. Ahoana ny fomba hibanjinana an'i Jesosy? Ahoana ny fomba hibanjinana an'i Jesosy? Ny fomba hibanjinana an'i Jesosy dia zao, tsotra. Meonao lanja ny famonjeny ianao.
mahafantatra ianao hoe tianao izy. Mila fantatra eo fa tsy tonga izy anameloka anao. Dikan'izay ny fanamelohan-tena ny seza fiandrianana fa ny satana mampahory ny fiainan'ny olona. Ianao manamelo tena be loatra ny problemanao. Lanja ny fiainan'Andriamanitra tamina ny loran'ny ainy amonjy ianao dia ambony sy mihoatra lavitra noho ny fahadisoana rehetra fitsosona mitambatra nataonao teto ambonin'ny tany. Fataro aloha zany fahamarinana zany. Ny fisian'ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy mitaona anao anota. Fa ozy izy Paul dia niteny ao amin'ny bokin'ny Romanina fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fitiavany dia mitaona anao hibebaka. Dikan'izay ny tanjon'ny famindram-po dia ny tonga anao tsy hamerimberina foana ny fahadisoanao sy ny fahotana sy ny zavatra rehetra efa nilanao hatramin'izay. Noho izany tsika dia mila manana fahatsapana an'izao fahamarinana izao. Tianao Jesosy, tsy nanisa ny fahadisoanao izy, fa tonga izy anangana anao eo amin'ilay dingana anankiray, anana ny fahatsapana ao am-pony fa manaja azy ianao ary manome lanja ny famonjeny satria ny ainy natolony hamonjy antsika. Dia ozy izy Paul, inona ny zavatra mampahory anao eto ambonin'ny tany? Fa raha Kristy Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy anao, tsy omeny maimaimpona miaraka amin'ny fanoloran-tenany koa va ny zavatra rehetra. Noho izany ninona zavatra hoentinao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy natao ampiasa sainanao zany hoe amin'ny fomba ahoana nitrangany zany. Izao fotsiny ny zavatra takian'Andriamanitra aminao omeo lanja ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Fanomezan-danja ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Ny fanoloran-tenan'i Jesosy vato anao. Inona ny lanjan'izany eo amin'ny fiainanao? Fanoloran-tenan'i Jesosy hamonjy ianao, maty eo amin'ny toeranao. Inona ny lanjan'izany eo amin'ny fiainanao? Rehefa omenao valeur, rehefa omenao tomba mibidy, sarobidy be ny zavatra nataon'i Jesosy, dia anomboka hitandriny ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Anomboka tsy leo karazan'olona anao izay mampalahelo an'Andriamanitra tsy nova tonga eto an-tany ianao isaina izay ampifaly an'Andriamanitra. Rehefa ianao no misaina izay ampifaly an'Andriamanitra dia mora ho anao no misitraka ny fampifalian'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be zany tsy natao esanao saina fa ho raisin'Andriamanitra tanana. Fa mahatonga anao variana miasa saina mamany problemanao dia satria tsy nivalianao ny probleman'Andriamanitra tokony ho vahany eo amin'ny fiainanao. Manan'olana an'Andriamanitra, very ny fitiavanao izy. Very ny fitiavanao izy. Tsy vitantsika nanokatra ny fotsika hiteny amin'Andriamanitra hoe Tompo, tena tiako ianao. Ahoana zany olona tia an'Andriamanitra zany? Raha tia ianareo dia tandrina ny teniko. Raha tia ianareo dia zao anao ny sitrapoko. Tonga eto an-tanysika anao izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy tonga eto sika hoe hinambary dia hiteraka dia hiasa. Tsy izay ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany, fa ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany ho fantsom-panohizan'Andriamanitra ny programa izay efa natomboka Jesosy tamin'ny asa famonjena, anambara ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany, amerina ny maro ho amin'ny fahamarinana sy ampijoro izay rehetra raraka eto ambonin'ny tany anatena fiainana tsara lavitra miaraka aminy. Dia hafa moa mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja! Ka tsika rehefa mibanjina an' Jesosy dia tsy misy hery ny fahavalo. Zany hoe lasa foana ny hery ny fahavalo rehefa mibanjina an' Jesosy ianao. Tsy hoe tsy mitranga ilay izy ny zavatra nahavariana anany dia zao zavatra mahavariana dia zao. Eno iny avy le mena rana avy any, kitsak, dia izay tratrany rehetra maty daholo. Izay mijery le mena rana. Eno izay mijery le mena rana dia maty. Fa le mena rana tsy nisakanan'Andriamanitra tsy hanaikitra. Fa mahazo manaikitra zany hoe rehefa kekerina moa taitra sa tsy taitra, olona manana fahatsapana taitra ianao. Fa ny masonao tsy nasain'Andriamanitra hijery le mena rana fa hibanjina an' Jesosy. Dia ny zavatra mahavariana ny fandraisan'le maso mibanjina an' Jesosy ho antidoten'le pozina tonga n'le hery sy fahefan'le fandringanana tsy hanam-pahefana ao anaty fanekerana. Le izy manaikitra ihany fa tsisy fiantraikany. Mafantatrao, afaka no tena grave be ny zavatra hita amin'ny masonao ohatran'ny hoe ho lasa ianao zany. Fa tiako ny milaza aminao fa raha mbola mifixe ny regaranao, raha mbola
fatoka any amin'ny Jesosy ny fomba fijerinao, ninona hery sy fahefany devoly tsy natao andringana nanam-pahefany eo amin'ny fiainanao zany. Tenenina eo akaikinao amboary ny fomba fijerinao. Fa ninona zavatra mitranga hoe tsy natao anam-pahefany eo amin'ny fiainanao zany. Rehefa mibanjina an Jesosy ianao. Mafantatrareo ve? Raha ohatra zao fa manina ary Andriamanitra tsy namono tsy nandringana ny Satana tonga dia mifoanany fotsiny. Vitany zany resaka zany. Izy mpamorona. Izy créateur, retsy créature. Voary. Ozy fotsiny Andriamanitra hoe manjavona dôly. Tonga dia tsy hita dôly reny fa vita dôly. Fofonay vava amin'ny fotsiny dia vonany azy. Zay le mahatonga azy miteny amin'ny fisehon'ny zanak'Andriamanitra dia hofoanany amin'ny fofonay ny vava ny lehilahnota. Zany hoe fofonay ny vavan'Andriamanitra zany manafoana ny zavatra rehetrarehetra tonga dia afaka manafoana indray mandeha. Fa Andriamanitra tsy nanao an'izany. Mahavariana fa maninona. Misy antony anankitelo anazavako an'ilay dia tsy hipetraka intsony izay fanontaniana izay fa ho sitrana ianao. Misitrana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Anazava ao anaty Baiboly ny antony fisian'izany fahamarinana izany. Voalohany raha ohatra ka ny foanan'Andriamanitra ny devoly dia nijanona hatreo amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa ihany ny Baiboly ary tsy nitohy intsony. Ao fa manomboka amin'ny Genesis toko fahatelo dia tsy nisy intsony tantara momba ny hoe fampahoriana. Satria ny devoly nitondra aretina, nitondra rofo, nitondra divorce, nitondra fanakorontanana, nitondra ireo karazany zavatra rehetra manakorotana eto ambonin'ny tany zany nentin'ny devoly daholo. Dia rehefa nentin'ny devoly zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo satria tsy foana izy. Satria tsy foana izy. Dia lasa nikorotana ny tany. Dia manontany teny ianao, ireo antony indrindra no natonga anao nametraka fanontaniana ary ninoka fa maninona ary Andriamanitra ny tsy nandringana azy. Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Tiako fantatsika aloha izay. Vao nitranga ny fanoheran'ny Satana tao an-danitra. Satria nisy ady tany an-danitra. Apokalipsy toko 12 mitantara an'izay manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely nanohatra n'ilay dragona devoly io. Ary tiako fantatsika tsara ny fisian'ity fahamarinana ity. Arkangy i Satana tany am-boalohany. Arkangy izy zay anisan'ireo atao indikany hoe arche amin'ny teny frantsay dia eo ambonin'ny anjely rehetra. Misy ny arkangy anankitelo. Ny anankiray Mikael, ny anankiray Gabriel ary ny anankiray Lucifer. Dia ireo Lucifer zany tamin'ny voalohany dia anjely ny fahazavana famirapiratany kitana mazava ho fiantsoana azy tao an-danitra zany hoe izy zany napetraka Andriamanitra ho isan'ny hoe kerobima voaositra ho amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Dia rehefa namen'Andriamanitra fahatsarana izy voatanisa io ao amin'ny Ezekely toko 7:20 manomboka amin'ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Feno voninahitra izy vahatsoa famirapiratana ny teny amin'ny fitafiny tena diamondra tena hoe men'Andriamanitra voninahitra. Dia tsy nahazaka toerana. Fa rehefa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra tao amin'ny lapany tao izy dia nitsiritra te hitovy amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Zay ny maharatsy an'ilay hoe fitiavam-boninahitra. Ozy izy ny Baiboly amin'ny bokin'ny Ezekely io tao amin'ny edenan'Andriamanitra izy. Misy edena anankiroa, tsy tao amin'ny edenany Adama izy fa tao amin'ny edenan'Andriamanitra nisy azy. Nandehandeha tao amin'ny edenan'Andriamanitra izy. Zany hoe men'Andriamanitra ny tontolony mihitsy zany ireo kerobima, ireo arkangy ireo tao an-danitra tao. Fa izy no nivadiky tamin'Andriamanitra velom-pialonana. Tsy fantatrako hoe ninona izy nanao an'izany. Fa adysoana lehibe zany nefa izy créature voary izy. Dia inonareo nivory Andriamanitra nahita an'ilay izy tena
mivadika zany devoly lasa devoly le Lucifer. Te ozy izy Andriamanitra hoe mivory ny ray zanaka ny fanamasiny ahoana no atao. Te ozy izy Andriamanitra hoe zao tsy maintsy mena lesona izy alala mahavoary azy. Donc tsy adversaire-n'Andriamanitra izy. Hitanareo rehefa jeu des îles tsika zao de tsy maintsy lanjaina tsara aloha ny mpifanandrina vao miakatra eo ambony tatami, eo ambony ringy. Miakatra eo anao de tsy maintsy lanjaina. So olona skill kely miady amin'ny olona ngeza be, indrindra raha manao judo na tsy maintsy olona mitovitovy poids miakatra eo. De tsisy mitovy poids amin'Andriamanitra. Noho izany aloha na tonga azy tsy nandringana directement any Satana, tsy nandray any Satana ho adversaire izy. Tsy maharenteka ao an'Andriamanitra. Voary. De jereo tsara ny Apocalypse 2:20. Fa voary mitovy amin'ny any no mitsangana nandrava azy. Zay ny sorako an'Andriamanitra. Fa tsy Lucifer no voary no anjely faran'izay mafy indrindra tao an-danitra. Fa voajoro fotsiny Mikael de raraka izy. Mitehiteny aminao zany mety puissant ihany izy taloha raha mbola tao amin'Andriamanitra. Fa rehefa niala tamin'Andriamanitra izy de raraka. Ny antony ny hery sy ny fandresena de tsy any amin'ny camp adverse zany mihitsy mandrakizay fa ao amin'ny Jesosy Kristy irery. Mety mafy ny ady fa zay miaraka amin'Andriamanitra ihany tsy maintsy mandresy. Rehefa nijoro ny anjely Mikael tao an-danitra, resy ny devoly tany an-danitra. Resy, raraka. Tsy hitakory zay mafy eo. De zao, hafa baraka sady menatra. Manontany sika fa maninona pastera? Tsy nahazo famindrapo mihitsy ve zany zareo? Tsy mahazo famindrapo mandrakizay izy satria tao amin'ny tontolo fahatsarana feno voninahitra izy no nanapa-kevitra ny hivadika amin'Andriamanitra. Izy nanapa-kevitra hivadika amin'Andriamanitra. Fa maninona ny olona indray na mivadika tamin'Andriamanitra aza ny mahazo famindrapo? Satria ny olombelona tsy nanapa-kevitra avy amin'ny tena ny anohatra an'Andriamanitra fa ny fitahany devoly. Ny sansao anao zany eto ambonin'ny tany. De satria voary voafitaka ianao noho izany no men'Andriamanitra sans afaka miveriny ianao. De hoana fipetraka le izy. Halleluja! Izy te hitovy amin'Andriamanitra jereo ny Isaia 4:10-11. Mitantaran'izany ny Baiboly. Voary nanota tao an-danitra ny devoly. Rehefa nanota tao an-danitra izy de niodina tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa raraka avy any izy nitonantonana latsaka teto ambonin'ny tany. De rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy de ny fefen'Andriamanitra ny tontolo ny Edena ohatrany hoe tsy tamaso izy zany fa voafehy tamin'ny voalohany. De niforon'Andriamanitra ny olona de Andriamanitra efa nanomana programa andringana anazy avy amin'ny voary. Zany hoe le olombelona toy izy Andriamanitra hoe amorona voary koa avy amin'ny vovoka. Tena hitanareo ohatrany hoe tian'Andriamanitra ho ambanina mihitsy zany le fotom-pisainany hoe ianao ne voary. De zao satria eo amina tontolo anankiray hita maso na latsanao de amorona mihitsy voary avy amin'ny vovoka. De avy amin'io vovoka io no foroniko hitovy endrika amiko. De Andriamanitra tsy namorona anjely hitovy endrika aminy. Andriamanitra tsy namorona zavatra ara-panahy an-danitra hitovy endrika aminy ankoatran'ny olona. Fa noety ny endriny teo amin'ny vovoka na sy ny fofinaina tonga olombelona. De gaga ny devoly hoe avy amin'ny vovoka lany namoronany an'le endrika ny riko mba hitovizako aminy tany an-danitra. De Andriamanitra zany teteny aminy hoe zany tsy olona ratsy fanahy. Fa le toe-popy alonina te hifaninana mihitsy no tiako esorina ao anatinao. Fa raha afaka tsy ao anatinao io de takizay ane ianao nitoetra teo ampanimpona foana fa tsy mampaninina mihitsy aza na ny foroniko hitovy endrika amiko ianao tsy problème. Toy izy Andriamanitra ambenao tao Edena mihitsy izy nahita io Andriamanitra teo amin'ny vovoka. Nasian'Andriamanitra fofinaina ny vovoka de tonga olombelona mitovy endrika aminy. Tsofin'Andriamanitra rano mipitrapitra mihitsy izy nijery hoe Andriamanitra de zay mahatonga anao fahavalony devoly. Averiko ianao le faniriana tany an-danitra nahararaka azy nefa nataon'Andriamanitra hita maso eto ambonin'ny tany ho tsiriritiny
hoe na ny fanapahanao na ny fahatsaranao na no mitovy endrika amin'Andriamanitra io mihitsy tsy mahafaly azy. Dia inona ny zavatra nataony? Rehefa raraka niodina tany izy dia nitaona anjely be dia be ny araka taminy. Zany hoe nisy anjely koa zany voataona ny Losifera anohatra an'Andriamanitra, nisy zany. Dia rehefa latsaka teto tany izy, dia zao ndray zany hoe anjely latsaka tany. Ratsy zany a. Dia rehefa latsaka tany io anjely io, dia lasa nampiditra ny toetra no ao anatin'ny olona izy. Problème eto ambonin'ny tany zany. Tsy hoe akory ny famoronananao teo ampamoronanao Andriamanitra no nahitanao hoe olona ohatr'izao ianao na efa ratsy ohatr'izao fiainanao na zavatra. Fa zao lasa voaloto le famoronana voalohany avy amin'ny fisian'le toetra mpiodinan'ny Adama nanaiky sy akatoa iodina amin'Andriamanitra napiditra programa mpiodinana tao amin'ny olona izy. Mahafantatrareo ve? Satana rehefa mihaona amin'ny Jesosy tena izy tenany nisy fotoana. Izy tenany mihitsy ny midina dia nafatany mianivoaka ianao Satana fantatry Jesosy zany hoe io ndray izy eo. Satria Jesosy fanahy na olona aza tonga nofo. Fa rehefa eo amin'ny Adama sefy izy a, dia ny afo natao mbadiky ny endriky menarana. Fa maninona tsy tany amin'ny Adama izy niseho fa Eva no fitany satria matahotra ny Adama izy. Matahotra ny Adama izy. I Adama zany raha ohatra ka i Adama no niaonao voalohany mety nana discernement i Adama hoe mbay tary. Dia tany amin'ny Eva no nikitikitihany. Dia Eva mibabony a nampidirana an'le problème ho eto ambonin'ny tany. Suiten'le izy a lasa nandova fahafatesana ny olona. Le natiora-pahafatesana zany lasa niainan'ny olona. Dia teo Andriamanitra nanomboka nanokatra pejy faharoa. Inona le pejy faharoa? Tian'Andriamanitra mbola ho ambanina ny programany devoly. Dia nanangana génération vaovao Andriamanitra. Le vehivavy zay mifitany ihany ny rahan'Andriamanitra miasa antsahana ny lohany. Dia hozy izy Andriamanitra zao a ho ampirafesiko ianao sy ny vehivavy tiako fantatrareo aloha fa Andriamanitra tsy nanozona ny olona fa nanozona ny tany Andriamanitra sy nanozona ny menarana. Vakio Genesis toko fahatelo mahita tsara ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra voaozona ny tany ozy izy noho ny amin'ny nataonao. Ny tany no voaozona sy menarana fa ny olona tsy nozonon'Andriamanitra. Ianao zany tsy olona mba ozona na niodina azy. Fa bien calculé tsara, voakajin'Andriamanitra tsara, ny zavatra naloaka ny vavany, teo am-pahatezerana rehefa tamin'ny fiodinan'ny olona, lasa nitsofon-drano ny olona. Zany hoe ny olona odivovoka. Tsy hoe avy amin'Andriamanitra, tsy Andriamanitra nanozona ny olona natonga ny olona maty, fa ny olona ny safidy hihinana mielony azo fahalalana sy ny ratsy ka natonga ny olona ndova fahafatesana satria Andriamanitra efa niteny hoe raha hoaninareo tokoa dia ho fatinareo. Ka natonga ny olona mety maty, tsy hoe Andriamanitra nanozona azy fa ny zavatra nohaniny. Dia hozy izy Andriamanitra hidina amin'izay aka niendriky ny olona tonga Jesosy Kristy. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia hitantsika fa Jesosy ny olombelona voalohany sady Andriamanitra. Alleluia. Naka niendriky ny olona, naka niendriky ny nofo nandova fahaloavana sy fahafatesana teo amin'ny toerantsika, anitsaka ny lohany menarana. Dia zay mahatonga ny asan'ny Satana mbola misy hatramin'ny androany. Satria ho azavaiko izay amin'ny Zoma. Misy teny mahafinaritra be hozanaiko amin'ny Zoma. Fa raha zay io teny ny havana matsaka izy ho fa tena ahery ianao amin'ny Zoma satria nasehon'Andriamanitra anahy tao anatina imagina rêve na nofy na fahitana reo ady misy eto ambonin'ny tany ahatonga anao mpandresy isafidiny tsara fa hiala amin'io faratsiny io. Zao ny zavatra nasehon'Andriamanitra. Tsy mbola hoany aloha tsika. Fa iverina kely hozy izy eo amin'ny boky Genesis 3:15 hoe le nateraky ny vehivavy anitsaka ny lohanao ary ianao anorotoro no mbela tongony. Mba fantatrareo rehefa vohitsaka ny loha eo amin'ny lohany misy ny vision. Rehefa potika ny lohanao mihetsiketsika be fotsiny ny vatanao fa tsy zavatra hitanao. Tian'Andriamanitra ho fantatrao fa ao anaty fijoroanao miaraka amin'ny Jesosy. Dia ho tapenan'Andriamanitra, spesialista manampina ny mason'ny fahavalo Andriamanitra rehefa moka ny olony. Mahazo toerana ny fanapahanao amin'ny fanitsahanao ny lohany menarana. Dia afaka mihetsiketsika izy manao izay tiany atao. Afaka
afaka mihetsiketsika satria tsy ny tanany nonitsahana, tsy ny tongony nonitsahana, tsy ny kibony. Zay mahatonga azy mbola miasa afaka mihetsiketsika, fa ny lohany nonitsahana, zany hoe ny ao misy ny sainy, ao misy ny visionany, ao amin'ny loha daholo ny komandy. Feran'Andriamanitra sy ny piten'Andriamanitra teo ambany fahefany tongotra ao ny fanapahan'ilay ratsy. Zay mahatonga hoe ny fanapahana zay niraisin'i Jesosy teto an-tany nahazahoany ny fahefana rehetra eto an-tany sy any an-danitra dia nataony ho an'ny fiangonana. Amin'ny bokin'ny Efesianina tsy maharetiaka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra zany mikajy Andriamanitra tamin'ny nandrahana an' Jesosy mba ameriny eo amin'le taranaka atao hoe olom-baovao nateraka indray manana ny Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Tsika le olom-baovao io zany tsy karazan'olona tokony anaiko ho rebirebeny devoly. Ny ataony devoly zany amin'izao tsy misy akoatra mandrebireby ny fifatoanao amin'ny zavatra hita maso be dia be. Aninona? Atonga ny regaranao na fomba fijerinao tsy hibanjina ny Jesosy fa hijery zava-misy. Ianao io zany tonga eto ambony tany tia ny devoly avenjivenjy ny sainao hijery realite fotsiny fa tsy hibanjina ny verite. Zava-misy saria ny sainao hijery ny zava-misy, mafy ny fiainana. Tsy tafavoaka mihitsy ianao, hienjana ny zavatra mitranga, manaintaina le ary, mijaly le atsy, tabataba io zany io le asa maizina. Fa zao nefa lazain'i Jesosy efa nomena fahefana no nomen'Andriamanitra, efa nomena fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra. Tisy Jesosy mandehana amin'izay nareo maintsy atsika ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ataovy mpianatro. Hitanareo le mpianatra mampita fahalalana. Mpianatra zany manomenao ny fahalalana marina ny amin'ny famonjena. Ny fahalalana marina ny amin'ny famonjena dia manahitra anao anana fahatsapana eto amin'ity tany ity fa tianao Jesosy. Tonga izy hamonjy anao, tsy tonga izy hanameloko anao, fa miala amin'io faharatsiana io dia mijoro aingana meo fotoana amin'izay Andriamanitra hampandrosoana anao mba hahafahan'le setrasetra-panapahany ho tarafina amin'ny alalan'ny fisianao le fitohizan'ny asa zay mihoatra lavitra noho izay natombony. Zay rehetra mino any asa ataoko no ataon'io ary ianao asa lehibe noho izany azy izy. Aza velo ho voasarika ao anaty fahotana amin'ny fifantohanao, aza velo hitanondrika ao anaty problema amin'ny fomba fijerinao, mba anjiny Jesosy Kristy lay tompo sy mpanefa ny fonontsika. Verena angana. Fa raha banjana an' Jesosy ianao dia hitanao hoe zavatra efa resy daholo ka ireo zavatra mitranga ireo. Zavatra tian'ny tompo iainantsika dia tsotra, isika mampiasa ny fifantohantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny lazain'ny tenin'Andriamanitra? Rehefa miteny aminao Andriamanitra hoe tsy tsara io lalana alehanao io fa mila miova lalana ianao dia manaiky ianao. Rehefa miombona fanamasina tena misy taridalana mazava mihitsy homeny dia miteny aminao izy hoe tsy toetra mahafinaritra mahomby be ty. Andriamanitra zany zay mahatonga zay ny navoany ianina Lota voafantriky ny famirapiratany Sodoma. Angamba efa nisy proposition telo amaninina tato amin'ity raiky ity. Tena hoe tonga dia raha nekena dia efa tsy ohatr'izao angamba efa tany amin'ny efa taona lasa nefa vita ny centre, efa vita ny zavatra rehetra ary Jesosy mivavombelona zany. Sahako mijoro eto. Intelina inenina na indimy. Isany rehefa manontany an' Jesosy tsy izy io lalana io. Dia eritreretony raha tsisy discernement fa lazainao fa valim-bavaka daholo satria teo maika ny tonga any amin'ny tanjony ianao aloha tena mitsotra aleoko mitsipona kely fa mandroso amin'ny mpitiavana, tsy very ny fahasoavana ary tsy ho adinina amin'izany. Tsy maika ny voly zany ty raiky ty fa mifananganana ny fianam-pananao ho any an-danitra. Zay ataon'i Jesosy eto raha desa voavakim-ponentsika miakatra n'iza moa zy mozole dia zay ataony eto dia ataony eto. Fa eto indray tsisy miala zany eto. Na tsy rastazy. Ndao tsika ty tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Fa io rehefa hitanao ny tanan'Andriamanitra hoe ino ny tanan'Andriamanitra miala any
de fantatra hoe eo izy fa ny zavatra mahagaga de zao tsy manan-java maory zany tsika mafy ny ataky fa ny sambo tsy vaky mijoro foantsika ninninina na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria fantatra eo misy tanana mahery mombanao ianao mahalala fa tsy hitamasakana io ny fanaperana amin'ny zavatra rehetra efa najambaina amin'ny fahavalo tsy hita amin'ny fandalovanao dikan'izay Andriamanitra miasa milamina fa tsy maiky no tonga lavitra hitamaso izy e rehefa miverina ny Jesosy eo vao tena hita hoe firy ny olona tena tafiditra any an-danitra sy voara-maso fa tsy hoe pobaka be ny olona de zay ny prof hitanao mbola io zany zao reto olo fahasoavana amin'ny teny aminareo nareo mahafantatra fampiasain'Andriamanitra ihany na kely aza fa ny tiako tenenina tsy ny fampiasan'Andriamanitra ny olana fa aza makafy ny fampiasan'Andriamanitra anao aza laina file izy na raha vao vita ny asa fanompona ka misy mandomondoka mandana misitrika tsy anao iny eo ny fitaka voalohany ohatr'izay daholo ny fanombohan'ireny mivily lalan'ireny ary zay koa ny inoko fa natonga ny Losifera te hitovy amin'Andriamanitra satria te hafa ny anjely eo an-danitra eo ianao koa daza kely fotsiny sisany tsy mampitovy anareo misy mpamosavy anie tao tany ary io ny tena mpamosavy ratsy indrindra io mpandondoka anao sy mamenao voninahitra Andriamanitra io aza fatrapaka io toetra io ananany olona rehetrarehetra ny olona rehetra manana io daholo ny olona raha vao dokadokafanao de namany ianao fa raha vao manomboka mitsikery azy ianao ty tsy mety tsy miaraka aminao tsony izy raha boalenao zay olony zay androany maraina ny fotoana ny van'Andriamanitra anao ny antony ho any an-danitsika Jesosy ny teny bede sy ny mpianana bedera zao fotsiny teknika de tafavoaka ianao aza mifaly ianao fa manaiky ianao fanahy fifalianao ampifamatory amin'ny famonjena mba tsy ho very ny mandrakizay ianao mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranao ny olona mpifalia ny asa fanompony lasa te hisalotra ny fampiasan'Andriamanitra azy ho izy tenany de io amin'izay ny fiatombohan'ny toe-pony Kristy sandoka teny io ny tena no Andriamanitra zany zavatra tena resaka daly zany voary zany tsy hitovy amin'Andriamanitra zany tsy hitovy amin'ny pary zany ny voary ianao voary misy eo amboninao omeo voninahitra le pary anao satria fofinainao mba avorinao izy ny miazona azy amin'ny fotoana ray minitra mialo io de iny mbola ilelalela ihany ianao mbola Andriamanitra de ny mbola omen'Andriamanitra tombony manana fahendrena omeo voninahitra izy hatramin'ny farany raha tianao hitombo le fahasoavana zay mahatonga Andriamanitra miteny mahatonga tsy mampitombo an'le izy tsony fa hatreo io ara tsy zakanao eo ianao de efa te hiseho eo ianao de efa te hoe za kosa manana talenta ako zay ne maratsy le hoe tetehaka satria ho vao ositra tetehaka ianao vao ositra efa tena any amin'ny ngamba raha dimio efa ny 7e degré na dimension tena supérieure ny ianao zany hitanao vao manomboka miteny fotsiny ianao tsy ngiatitra ny ray fiangonana bon za tsy fahavalony manifestation sy atao fanamasina de azony fanamasina tao izy Andriamanitra fa za olona fa ny tiako tenenina aza atao miakatra ny adrénaline rehefa miseho ny voninahitra Andriamanitra mandolia de atao votriny tsy teo de atondroy mihitsy hoe Andriamanitra ny tao ambadika iny tsy mareteka ao an'Andriamanitra ary le izy tsy modimody nefa ny anaty any midobodoboka ihany fa tena renao mihitsy ndry raha tsy teto ianao inona ny zavatra mitranga teto zao mantsy mampitandrina antsika fa no zavatra goafan'Andriamanitra ary izy asehon'Andriamanitra miprofita maso mba hahatonga ny jentilisa satria zao andro farany zao Andriamanitra miseho manifeste memahery arakaraky ny verenany ny endriky sehony mba hambabona ny tsy mino amin'ny tanjom-pamonjem-panahy fa aza vily lalana ho any aminao le fampiasan'Andriamanitra de tonga ny olona tsy afaky nifankahita amin'Andriamanitra raha tsy eo ianao ny fampianarana rehetra misarika ny masonao hijery mpitarika
de ohatrany hoe voafely le pitarika daholo ny olona manalika isa be dehibe satria izy kosa aloha zao no ampiasain'Andriamanitra eo de fa ampianarany diso nantsony zahay ampiombona sy ampifandray aminao amin'i Jesosy na zahay koa azy mbola eona amin'i Jesosy rehefa miala eto donc raha samy olombelona tsika fanara ihany nampiavana antsika ao amin'ray de ny fanahin'i Jesosy Kristy tompo miavana amin'Andriamanitra haingana ny enao halleloja tsy tonga iantso dadarabe nareo a nandeha hoe any amin'olona pahay zavatra ka olona mety mandalina mety anareo finareo fa rendretreretreny pion azony devoly ampiasaina daholo amlina lalana amin'ny fifatoanao tsy amin'Andriamanitra mahatonga fanasitranana sy fanafahana ao anao mibanjina an Jesosy tompo sy mpanefa finoana fa tsy mibanjon'olona tsy mahare ety ka ao an'Andriamanitra verena amin'Andriamanitra verena amin'Andriamanitra tsy misy akoatra zay ny mesazy faran'izay tsara indrindra miavana aminy tonga etsika ianao zay ampifaly an Jesosy amin'ny ataonao amin'ny fisainanao amin'ny fijerinao azaingana amin'ny tsara azaingana mandotona eo anatin'ny fonao amin'ny zavatra tsisy dikany zany nefa lesona lazaiko foana miamafy ty tsika ao ambany tontolo profetika efa miteny Andriamanitra hoe arakaraky ny androsony fotoana mienjana amin'ny fampahoriana noho izany azankinina amin'ny olona ny fampahorinanao hoe tena ianina mihitsy nampiasainy devoly na tonga n'ity fireneny ty ohatra zao na ianina sy netsena zay ampanantena lanitra anao rehefa avy eo mpandainga satria ny baiboly miteny hoe itsoka ny fandehan'ny raha rehetra eto ambonin'ny tany ianao zany manaraka baiboly fa tsy vava nampanao politika na zavatra tsy azonao de dikan'izay arovo fonao mihoatra noho zay tokony ho tandremana fa avy eo leviny fiainana mba hatonga anao tsy akahala olona tsy tsara olona amin'ny fiverenan'i Jesosy ino ny Jesosy miverina ianao maizy pobe mihitsy inona namaizina ny fonao tsy hoe kory natao vadina sy zanona koa fa nataon'le olona tsy fantatra ry satria ohatrany hoe zay no ny feo mahatonga ny fiainanao tsy mandroso eritrereto sordira ao an-tranonao asaina dorana mbola hoe mila dorana satria manelingelany ao an-trano le falotona sordiran'ny olona avy any ivelany ndray ve ny angoronao de hoentinao ao an-trano diovofonao rehefa mandeha de diovofo misy feo tany de ohatrany enonao zany hoe zany zavatra avieniko eto foana ty resaky ty raha vao varina ianao an-trano le no le domelina be ataon'ny fiainan'le domelina be tsy hay zany le tena Andriamanitra tsisy miditra mihitsy ianao domelina fotsiny izy aza me tsara vela tsy izy aloha nefa tratrany zany ianao le domelina be ao an-trano ina miditra am'izay le bitsiky ny devoly ka ianao no mahatonga ny ohatran'izao avy any koa moa raha mpandrotsorotsy miteny ampiasainy devoly daholo raha mpandrotsorotsy rehetrarehetra miteny ka hitanao le mahatonga an'izao soso tenao le ohatran'izao tsy saina foatran'le ohatran'ireny hitanareo le lionona reny tonga de tsy nirezonina tsisy baiboly tafiditra zany eo ny feo rehetra mampisaraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra avy amin'ny devoly nga tsy mafy ny lalovan'ny Josefa nga mora ny lalovan'i Jesosy fa mifantoka tamin'ny mission izy fa tsy nian'olona zay no natonga ny Abrahama nanatitra Isaka satria so ny feon'ny Isaka manakana ny feon'Andriamanitra tsy maharety ka ho an'Andriamanitra raha fahitan'Andriamanitra ny alehibe ny fitiavany fa niorina izy tafavoaka izy ozy Andriamanitra za minina amin'ny tenako fa feon'izy aloha ny ilainao confirmation an'izy ny ilainao fitiavana avy amin'ny olona foana ve ny mponao an'Andriamanitra mandrakandroany olona ve ny ilatsika fitisa Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona tsika fa raha mila sitraka amin'ny olona tsika mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao nanao soa nanao tsara man'olombelona de aza mieritseritsy ny andray valim-pitia man'olona zany matoa ianao manao an'izany ho an'Andriamanitra ny anaovanao an'izany satria zay ataonareo na miteny na miasa ataovy tahaka anao any tompo fa tsy ho an'ny olona natao ho tiavina fa tsy andrasana valim-pitia valim-pitia anao avy amin'Andriamanitra noho izany arary fo eto ianao raha eritreritra hoe zao zao ny tokony ataony amiko zao zao ny tokony ataony anao ny ataony anina amin'izy na amin'inona amboary fomba fijerinao io aza vela izy zavatra ny anaty fonao izy alokaloka zany hoe zany zavatra mila esoro zany aretina hoentin'ny devoly mikika any anaty any misy any aretina mikika tsy ahitana fanafana tsy mampandamaka mpandriana na mandreraka ny vatana fa le aretina mikika ao amin'ny fieritreretana marina zany tena mampahory le izy nefa zavatra tsisy dika le izy fa azo resena mihaino tenin'Andriamanitra ianao
dia mahita ianao hoe tompony mbanjina an Jesosy Kristy, mbanjina anao le menarana mihetsiketsika tena ino le menarana hitanao be dia be avy any tsy hay hoe avy aiza kekeriny daona zany mission ny menarana io tsy hoe inana nanona avy any fa anaikitra anao fotsiny dia zay maty ianao dia lasa izy tsy inananao kory adiny kendaroroka ny telona olona ray ohatra tsisy nohaniny re olondrao na ray a kekeriny fotsiny dia lasa izy maty zay maty dia andry aloha ka misy menarana ny fizantoetra mandehandeha mandraka androany menarana ny fialonana menarana ny avonavona menarana ny orgay menarana ny inona menarana ny fitsangajangana menarana ny alatra menarana ny tsy fahamarinana menarana ny fosafosa menarana ny falitoperitreretana menarana ny tsy fonona mandeha voaka ny daola ary hatramin'izao ohatranao mbola mandehandeha tsy hita maso any fa raha voakaikitra kely mpanjina an Jesosy aingana dia rehefa mpanjina an Jesosy ianao tsy ho faty ianao satria hoaven'Andriamanitra amin'ny laoniny tsisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao ireo faharatsiana rehetra vitanao tany amin'ny lasa raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana tehirizy eo ao anatin'ny fonao aza vela isy adininao ny fahatsarany sy ny fitahiny rehetra amen mba isy ampijoro anao sy isoranao azy mandra-piavy mitsangana amin'ny toerana misy anao ataontsika ny fofantanantsika any amin'ny lanitra halleloia sotra raiko ny amin'ny fitiavana sy famindrapo sotra fa mampatsiaro anay mandrakariva ianao hoe ny mandringana anay dia ny tsy fahalalana sambatra izay tompo satria tsapanay sy renay avy ao anatin'ny fonay lalao na lehibe amin'ny fitiavanao manahitra anay hitodika ho misitraponao sy andeha araka ny teninao hozy izy ny teninao zay hoe miaino ny feoko dia ho velona nareo feo anao mamelona anay tsy sakafo mamelona anay fa ny feo anao misy fotoana rasianao mifadianina zay 10 andro 10 alina tsy le hoe tsy fisina kely 3 andro na mety tsisy ninina mihitsy aza 3 andro tsy tokony hatonga anay zany hoe aiza ihany ary Andriamanitra 10 andro 10 alina raha vita ihany fa nandray koa ny problème anay saina mihitsy ny tsy miomana mametraka ny fifatoanay aminao fa mametraka ny fifatoanay amin'ny zavatra ilainay tsy kristianina lavon'ny filany zany zay Andriamanitra fa kristianina mifeny zavatra rehetra amin'ny tontolo mpamarinany teninao mandra-piverinao tianao zay Jesosy tena ianao mahalala fa tianao zay tehirizo ny tsirairay avy aza vela isy aretinety ka ho tafatoetra zany Andriamanitra fampijoroiny zanakao tsirairay avy iaina ny fahasalamana avy any ambony voalohany indrindra aloha fahasalamana fiainam-panahy faharoa fahasalamana eo amin'ny fihetsem-po sy ny aminy fahatelo ny fahasalamana eo amin'ny vatany tsirairay avy oka androany anapahatsapany zay fa ianao dia Andriamanitra mihevitra ny atsipiripiainanay mihoatra lavitra no fiahinay anay no fiahinao anay ary zay tsy navelanao ihany apitsonay izany satria anao zany ary zay andraikitra ao androany dia apetraka etateraka eo ampelantananao vavahy ianao dia atolory an Jesosy ny momba anao ray manontolo dia angatao Andriamanitra anova ny fomba fijerinao tsy iondrika hijery ny momba anao fa hibanjina azy ao anatin'ilay fahasalotana rehetra zay atrehnao dia oka Andriamanitra azoaina androany ahita zanaka mibanjina azy ahita zanaka mibanjina azy fa tsy ahita zanaka mibanjina problème oko resy ny fifantohanao tsy ho amin'izao tontolo zao fa ho amin'i Jesosy Kristy tompo rery tompo reo feo rehetra mahatonga tsy anam-pifaliana reo feo rehetra misarika avy amin'ny feo mora mapiditra zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka tonga tsara velatsy eo anatrehanao androany Jesosy ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany tompo ny voninahitra ao tsy omeko olombelona zany tsy kajoko Andriamanitra fa nikajinao ny amiko ny zava-dehibe androany Jesosy eo dia aoka iseho zany mangata amin'Andriamanitra ho afaka ny fanahy ny fiavonavonana ny fanahy ny firehirehana ny fanahy mihevitena ho zavatra fa raha vao zany avelao Andriamanitra isongadina amin'izay hitondranao fa ao anatin'ny fitariany ianao tena dimension hafa ny sehony rehefa Andriamanitra no hitranga eo omany ho fonao dia tandremo mba tsy ohatra noho zay tokony ho tandremana amin'izay fo fa avy ao ny avy ny fiainana mangata amin'Andriamanitra manao voto délivrance tompo sitrano amin'ny toetra sitrano Andriamanitra amin'ireo zavatra maro samihafa zay mbola tianao hoe sorony eo amin'ny fiainako ongotsy zavatra tsy araka ny sitraponao nandray zay tena maro tena sy afinao ambadiky ny fampiasanao anay tompo androany tena vonony zay ny anokatra ny tontolo momba anay ray manontolo hifanaraka amin'ny sitraponao mangata amin'Andriamanitra tompo sokafo ny lalana aoka zay tena ho voadio androany dia adio sitrano ny toetra anay sitrano ny ao anatinay
trano fiainam-pananay sy tranoko ny tenanay androany ro zavatra tsaraka ny sitraponao rehetra ka tonga mifanotronao tsy afaka isetrasetra akorava Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta omemboninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran Jesosy amen. Hitanareo ao amin'ny herin'ny fijoroana Andriamanitra dia maneho ny tenany amin'ny fanotronana avery kely foana zay leson zay mba tonga antsika tsy ho very any amin'ny tontolo misy atsika any satria ka sy misakasa Abednego nafanaina impito ny laforo raha inenina ny laforo nafanaina mety anjely no ny raha natao fa mifampito isan'ny fahatanterahana ozy Andriamanitra ny tenako mihitsy no hidina dia nidina atao anaty laforo Jesosy dia le toeram-pahoriana iny lasa toeram-pandihizana ny rahandry zareo efatra tao niaraka tamin'i Jesosy dera tao ry zareo tao amin'ny laforo voaka velona tao fa tsy misy maty zany rehefa eo Andriamanitra tsy hoe ny laforo akory ny tsy nafanaina impito fa ny fisian'i Jesosy tao anaty laforo na tonga ny zareo tafavoaka velona tsy ho problème io mihitsy ny tonga anao ilaza hoe tena tsy tafavoaka tsony ahy zany Andriamanitra fosy izy ny tompo androany na laforo nafanaina impito rehefa eo tsy hampaninina anao io. Daniel nena tsy tany andavaky ny liony fa noho ny fatokiny sy ny fijorony aloha no natsipy tany anaty lavaky ny toy izay ekohaka amin'Andriamanitra hafa dia ozy izy Andriamanitra vavany liona mihitsy no akatoko ny vavany satria nahoana misy olona mijoro anahy eo zao hoe tehirizo ny fijoroanao mandra-piaviny zany na tonga andry Josefa na mafy aza ny zavatra ny lalovany tsy raraka izy satria nitahiry ny fijoroany hatramin'ny farany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra meo le safidy efa amin'ny fanamasina mitarika anao ao anatina fijoroana tsara vady ny Potifara tsy indre-pandefa isan'andro andao hiarakandry fa mitsoaka foana Josefa mantsira ny fitsangajangana rehefa tsy nanaiky nanao dia Andriamanitra mahazo aina tsy hoe izy andevo ka tsy tafavoaka nandevozana tany an-tany hafa ka tsy tafavoaka fa rehefa hitan'Andriamanitra amin'ny fijoroany lasa mpanapaka izy noho izany mahatonga anao ho mpanapaka dia ny fijoroanao ny fahatra ny fijoroanao sy ny fanekenao ho tarihana ny mampahazo aina ny fanapahanao eo amin'ny dingana izay tonga an'Andriamanitra faly anankina zavatra bebe kokoa aminao eno ity teny ity mamita teny ianao raha misy zavatra tsy maty any anatinao ohatra hatramin'izao ianao mbola misaina ny relationnao amin'ny zavatra tsy izy foana nefa mieritreritra ianao hoe manompo an'Andriamanitra misy zavatra ifandraisanao tokony efa tsy ifandraisanao tsony misy zavatra tsy tokony ainanao tsony fa efa navelana ela be fa ndraindraina dia mpanompon'Andriamanitra azy ianao mbola misy pensée hafa any anatinao any angatao ny rahan'i Jesosy isan'andro andoha fieritrretana ny passé rehetrarehetra efa lasa ny zavatra taloha meteza olom-baovao amin'izay mahitanao hitahanao Andriamanitra mahitanao ahomby amin'ny zavatra rehetra amin'izay ary mahitanao hiasa mahery Andriamanitra anavaka anao amin'ny hafa amen atoato iseho amin'izay le antom-pisinao iny ary le ositra atoato vao mahitombo be mihitsy satria azo aina ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mazoterana vetivety azy ataontsika ianao fanatitra n'Andriamanitra alohan'ny tsotrano misy fotoana eto rapitso sekoly tokantrano miaraka mama Viviane dia ny sekoly fanambinana amin'ny larobia sekoly mpanambinana mpiainana sy fanambinana mpanasy toetra amin'ny rapitso larobia iarahana amin'ny pasteur Jora Beatsy ny Zomariva amin'ny efatra ka hatramin'iny ny amin'ny trampokon'olona sekoly mpanotronana sabotsy maraina sekoly mpandraisana sy fiomborana amin'Andriamanitra ataovy hoe azo antoka hoe eo foana ianao amin'ny Zoma tena mino tena miteny aminareo fa vita amin'ny fivoriana Zoma tena ho hafa mihitsy ianao mivoaka n'io trampokon'olona io misy zavatra be deabe fa saika voazarako teo fa mbola tsy voazarako le izy voazaraiko amin'ny atsipria le izy amin'ny Zoma tena hoe zava-miafina mampijoro anao tanteraka ary atonga anao ilaza hoe za rangahy tena an' Jesosy hatramin'ny farany tena ay ve zao ny zavatra nataony io Jesosy io anako ay zao ve ny aretano anako ay ve tia ny andrasany amiko tongava amin'ny Zomariva exceptionnellement zany tongava amin'ny Zomariva fa nazava n'io teny io amin'io Zomariva io hitahian'Andriamanitra ny fiainantsika amen sabotsy maraina fotoana ny fandraisana ary etisy amin'ny tanao le 15-16 septembre any amin'ny 15-16 septembre tsika 15 eto eto tsika 15 amin'ny Zoma 15 septembre sy ny 16 septembre ihany koa maraina ny sabotsy eto
dia ny lahatsika mba hiaraka irohatra akany amin'ny centre mba hitanareo amin'izay le hoe io mifefy vita sy ny midira ho vavady amin'ny fisaorana tana mafy eo anandriamanitra dia eny daholo tsika ny 17 arivo dia manina daholo ao anatin'io manomboka amin'ny roa le izy ka hatrany amin'ny eninany somary lavalava lahady arivo izy io 17 eny bypass zany io fotoana io dia io fotoana io fotoam-piakofana sy fiderana sy ralikely amen iarahana amin'iny olona any amin'iny tanàna manodidina iny sy ny faritra ny dorany fotsy sy ana rehetrarehetra iny tsika somary izara flahersa kely dia anao an'izay ny lahady 17 arivo resy lahatra moa dia mitiafa mafy be ho an'ny tompony io zany alohan'ny mahazanga misy an'io dia entsika zany mahita ny toerana sy ny toeran'ny centre vao izay omeny tompo atsika dia fantatsika amin'izay hoe andrositsika ao anatin'ny fananganana amin'izay amen tena ataotsika vity hoe briky telo vitanao alleloia aminanao be anao zany asa mety zao ve Andriamanitra tena zay apetraky ny tompo any am-ponao dia ho ataotsika fa miaraka tsy voatery vola mety naraka ray sarety tonga avy antsika miaraka amin'ny ray sarety mety raisina kitsopo satria ho an'Andriamanitra zany fa mila tsika satria zao amin'ny septambra tsika dia tsy omitra ampokon'olona indray fa aty dia manaraka indray tsika zany rehefa tsy aty indray dia hoe ary asa nazonao le tiako tenena fa loatsika manana toerana ho antsika ihany dia ampahitanantsika le toerana hoe eny amin'ny 17 septambra io ny fotoana anaovantsika fivoriana ny arivo ao anatin'izy mpanompoandriamanitra be dia be anao ny zanaky ny asa fanomponandrina tena asaina fandrina moa zany ao anatin'izy mba misy mazava mba misy ny pasteur Iandry Raha mba misy ny new call da miaraka amin'ny pasteur Jive misy miaraka amin'ny Vero Naivson misy miaraka amin'ny Bodikely any amin'io 17 arivo io septambra misy miaraka amin'ny pasteur Sandratra sy ny ekipany dia misy miaraka amin'ny isako Lioanjota halleluia fa tena worship time le izy tena hitanao zany hoe maro loko zany ao daholo na inona daholo hitanao ohatrany hoe karoty râpé na ino na gospel hitantsika eo daholo zany fiankofana tena mambery ny simpanjaka ny Bodikely sy zany rehetrarehetra zany zany hitantsika any amin'ny 17 io tsy hoe zany mitena noho izany na tonga avana andeha hijery ny simpanjaka io izy io raha tianareo hita aleluia fa tonga any mampiasa fosetaeta ho an'Andriamanitra tehaka mafy ho an' Jesosy alleluia ndao ary mitsangana fa metraka tsodrano aka raha sy tsodrano zay tonono amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo re Jehovah ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen tehaka mafy ho an'Andriamanitra zareo ndao ary ifanjana fahasoavana zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra maty izao fahasoavan'Andriamanitra eloha tompoko